Ny fanontaniana moa hoe ahoana ny fahitana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsapako aloha dia hoe sahirana ny vahoaka. Tsy maintsy sahirana foana moa ny vahoaka na tamin'ny première na deuxième na troisième république, fa amin'izao fotoana izao dia tena hita fa very fanahy ny fahantrana eo ny tsy filaminana indrindrandrindra eo, ny resaka mikasika ny fiainam-bahoaka dia ohatrany hoe napetrapetraka fa ny mpitondra ny tena hitako hoe nahazo tombontsoa amin'ny fitserevana azy aty ivelany, tena moa tsy ao anatiny. Raha mijery an'ireny tomobila atrakatraka ireny isaky ny ministera eny Tsimbazaza, rehefa misy tournée fahitana ny sasany vetivety eo dia efa nahazo poids, ny trano vita tanatin'ny fotoana fohy dia fohy. Raha ireny mijerena dia ohatrany hoe tena tsy nijery mihitsy fa ny tenany zareo no mikarakarainy zareo nandritra n'izay fotoana nipetrahany teo amin'ny fitondrana izay. Mitaraina ny vahoaka dia lazaina fa hoe tsy misy. Tadidiko izao nisy émission nandeha tamin'ny télévision dia hoe tsy sinkere, nefa le olona matimaty foana ny raha ny fijerevana ny endriky n'le olona hita tamin'ireny télévision ireny, dia hita hoe tena olona tsy ampy sakafo no fahitana azy. Jerena koa ny zavatra vaovao hita amin'ny gazety, fatio letsy fatio leroa, sandarma mamono, miaramila mamono, dahalo mamono. Politika ve reto famonoan'olona reto amin'izay vitsy mihena nisan'ny vahoaka? Tsy fantatro fa ny tena moa tsy mahita azy any anaty vilany na ny vola mety zao amin'ny fanjakana natao ho sakafon'ny mpitondra fa tsy makany amin'ny fiainam-bahoaka. Eny hita ihany aloha tato ato hoe momba ny fampianarana zao no be fa betsaka reny firama reny no tafiditra mpiasa-panjakana. Nefa raha fa jerena mofy manana qualification daholo reny sany akamakama no tafiditra amin'ireny. Satria raha nandeha zay tany amin'ny ambanivohitra reny dia hita fa le olona vita fihofanana momba ny fampianarana mbola betsaka ny tsy manana azy. Nefa ankezy izay tafiditra ny olona izay tafiditra tamin'ny faraparany teo dia ohatrany tsy afaka, tsy manana n'ilay kapasité hampita ny fahaizana sady hitaiza andreny ankizy ny ambanivohitra reny. Jerena ny fahasalamana, tokanana hôpitaly etsy, tokanana bloc opératoire etsy, nefa na jiro raha tsy misy amin'ireny bloc opératoire, tokanana azoko sy tena ny kanam-balavao. Ny olona nefa matimaty noho tsy fahampiana, tsy fahampian'ny infrastructure andraisana azy, maty noho tsy fahampian'ny fitaovana azahoana mitsabo azy. Nefa rehefa jerena ny amin'ny télévision conférence sy conférence isaky ny conférence dia misy cocktail, na ny vola lany amin'ireny cocktail à gauche à droite ireny efa azahoana amin'ny raha vita na CSP maromaro. Izay no ataoko hoe ohatrany hoe variana eto tanàna Antananarivo
eo tanan-dehibe ve mitondra ka tsy mahita le tena retina misy sy problema misy any amin'ny vahoaka any ambanivohitra any, reny vahoaka tena sahirana. Resahana ny reny olona virina eny amin'ny arabe matory ambany tunnel dia apetraka fotoana vitsivitsy eny amin'ny ambodiny sotry. Bajereo nge ny zava-bitany tsy hoe maha-katolika ny vitany ASA, Association des Sans-Abri, zio akaikina Tanimbora ny misy azy. Efa navita reo une vingtaine de village. Reny olona matory amin'ny trottoir reny no raisiny dia ampianariny fahadiovana, ampianariny fiompiana, ampianariny fambolena, dia hitany fa vonany hiverina any ambanivohitra reny olona reny. Dia anaovany trano en dur, misy jiro, misy rano any any Ambongolava any. 19e village zao nefa vita, eo amin'ny 240 personnes. Ny tany au bout de 5 ans mena 5 hectares reny olona reny. Hamboleny mandritra ny 5 taona, tapitra ny 5 taona amena azy ny titre. Zany hoe taomina zany ny olona hiverina any ambanivohitra satria ny any ambanivohitra malalaka. Manino no vela hatory any amin'ny trottoir amin'ny petraka amin'ny toerana ohatran'ireny Bakaty reny le vahoaka, fa tsy tena atao ara-dalàna ny toerana hifindrany hiverenany any ambanivohitra. Manina ry mopera mahavita an'izany ka ny fanjakana tsy mahavita an'izany. Jerena fotsiny ny tanàna ny Père Pedro Igagana. Ka zay no mampanontany tena hoe reo olona reo manko mijery ny problema mipetraka any amin'ny vahoaka, tena havita an'izany. Fenetsika trano mijalajala no tena vitatsika eto Antananarivo sy ny tanan-dehibe. Nandalo tany ny talaha marina fa misy bois de rose vetivety ane dia mijoalajoala ny trano ao an-talaha, ohatran'izay koa ny Sambava. Zany akory tsy hoe mialina hoe any Ambalavao tsy isy an'izany dia mialina non, fa ny tiako tenenina tsy tokony tenantsika zay manan-katao ihany no jerevana, fa tokony jerena koa reny vahoaka sy ny problema zay mipetraka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fampianarana, amin'ny fahasalamana, amin'ny famokarana. Anjarany mpitondra ny mahalala hoe mametraka ny politika, tsy politika anaovana conférence ihany koa dia anaovana cocktail koa, non, c'est pas ça ny tiako tenenina, fa mijery ny fotony hoe inona no azo atao. Napetraka reny ny be ny tanàna, jerena isaky ny misy an'le plan local de développement atao ny be ny tanàna. Firy amin'ireny commune reny moa no manana ny fahefana manao ahafahany mampandroso ny commune. Ny budget raha nijerena ny budget ny lanina teo tsisy vola firy koa fa ny fanjakana na ny ministère ny atitany manampy an'ireny commune reny. Ny amin'ny fahasalamana zay eo amin'ny fikambanany Conseil national des femmes de Madagascar, defa les 41 candidats président de la République defa nandefasanay taratasy mitako hoe mba ataovy 12% ny budget atokana ho an'ny fahasalamana. Ny antony dia efa fantatritsika reny faty olona tamin'izany fotoana izany moa dia hoe folo isan'andro ny vehivavy maty am-piterahana. Lazaina hoe nisokatra ny CSP
nefa 111 ny CSP nakatona teo de lazainy hoe fa nisokatra tsisy rehetra tompony tsy no nisokatra na nisokatra raha tsisy fitaovana ao anatiny na nisokatra reny any ny dokotera raha tsy ao akory fa infirmier na infirmiera no petraka any nefa ny dokotera betsaka ny mitady asa tsy mahita azy ka tsy haiko koatra misafiritaka be ny famaliako an'ity fanontanianao ty fa ny raha rezimena angamba de hoe tsy voakarakara ny vahoaka fa fitiavatena ny hita amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy mandry atrano tsony mitebiteby isan'alina na mandeha amin'ny arabe de efa mitebiteby ny vahoaka ny eto Antananarivo ny any ambanivohitra ohatr'izay daholo inona no mba tena ataon'ny fanjakana mikasika an'izay zavatra izay ny zavatra tokony atao voalohany de ny fipetrahany fitokisany ny vahoaka amin'ny mpitondra fa tsy ho tazany ny vahoaka ty ambany hoe tazany hoe reny ny mpitondra mandalo mirimorimo amin'ny katikatara mandalo mirimorimo amin'ny sirene fa mba afaka miresaka mijanona mba mandinika mifampidinika amin'zareo hoe ino no azo atao anareo ny fahandriam-pahalemana lazaina hoe fahatrano eo le halatra mety hoe misy tokoa eny tsy manaka hoanina fa olona osa tsy manaka tsy mihinan-kanina ve ahita basy amakena trano zavatra efa organise eo ary zay organisation izay anjarany mitandro filaminana rehetrarehetra mitady an'io ny tafika manana ny deuxième bureau ny gendarme manana ny deuxième bureau ny polisy manana ny service de renseignement de reo rehetrarehetra reo ve de tsy mba hita hoe iza no ao ambadiky ny reny tsy fandriam-pahalemana resahana nanaovana conférence hoe ny basy betsaka ny pareta betsaka ny mirotaka de hatramin'izao ve de mbola tsy fantatra ny basy very tamin'ny 2002 ny basy very tamin'ny 2007 tamin'ny 2009 tsy fantatro fa de mamperitreritra mampanontany fa raha fahitako azy amin'izao fotoana izao aloha de tena tsy zavatra mandeha eto amin'ny firenena tao afa-tsy ny fanaovana trano sy ny famoahana katokatoka nisy fotoana moa zany miaraky ny convention zay ny fanana soniavina natao an'nivony sadek natao amin'ny OMD ny CEDEF de hoe 30% tamin'ny 2015 zany ara-tsy tratra nefa raha ohatra miova ny gouvernemanta ny fanindrinay ohatra ny tena fanindrinay manko de atao hoe 40% ny fitondrana ny gouvernemanta zany de mba vehivavy ary tsy hoe population ihany tahaka ny mahazatra hoe ministera atao ny vehivavy karakara ny vehivavy tsy fa mba poste ministériel afaka misahana ny fampandrosoana ino moa no misakana hoe vehivavy no atao ministre des finances madame Lagarde ary ihany lehibe ny FMI ino ny problème ino ny misakana hoe vehivavy no atao ministre ny antitany ino no misakana hoe vehivavy atao ministre de l'économie ny affaires étrangères ny fampianarana zany anie zavatra tsokony vita ny vehivavy daholo fa ny atsika moa de hoe karakara ny vehivavy poa fahasalamana teo matetika mihitsy madame Joanita madame Perlette
Berlin zany natao ministra Madame Henriette zany efa ministra ny fahasalamana. Maninona raha mba ferina koa reny satria ireny vehivavy reny raha ohatra hoe fahasalamana sanako ny fijeriny fotsiny dia efa fantatra hoe tsy salama tsy zazy ty manao tournée izy dia hitany hoe reraka reto vahoaka eto reto iny manontany izy hoe ina ny antony tsy maintsy ho fantany avy hatrany hoe tsy fahampiasakafo ve sa misy epidemie ve sa misy iny tsisy vehivavy hamelany zanany ho faty ka hijery-potsiny izy hoe marary reto tsy maintsy hikofokofoka reny mpianakaviana reny ny hitsaboana n'ireny zanany ary izay no nanaovako hoe fahasalamana zany na amin'ny ekônomia zany raha vehivavy tsy maintsy hitady ny vahaolana rehetrarehetra azahoany manome hery an'ireny izay tandrify azy izay no ataoko hoe na ny ekônomia zany na ny fahasalamana zany na ny finance pourquoi pas izy no mpitahiry vola ao anatin'ny tokantrano fa tsy ny vehivavy ny antsika tea tanan-dehibe manko dia jerena fotsiny hoe reny vehivavy manao shopping any Paris vehivavy hita eny amin'ny Leader Price na hita eny amin'ny City fa raha jerena isan'ny tokantrano raha vehivavy no mahazo vola tsy maintsy ny sakafo sy ny zavatra ilainy ny vady aman-janany no jerevany voalohany ary vita planina tia ny vola atao amin'ny fanafody tia ny vola atao amin'ny fampianarana tia ny vola atao amin'izao tsy reny vehivavy reny akory ny azakazaka hoe ataotaotsika 4 telo ndray eo any ramosy ndray eo any madama ndray hitatitra ny ankizy mianatra dia voiture Berlin hitondra antsika rehefa mamonjy fety tsy ny vehivavy manao zay fa mazana ny lehilahy manao zay ary teniko ombieny hoe ny fitantanany raharaham-pirenena tiany tsy nisy lalàna hoe tsy maintsy lehilahy foana nitondra ny firenena ty tanatin'izay fotoana izay ina ny vokany zao iarahantsika miaina zao iarahantsika miaina isan'ny mihetsika kely dia hoe adila politika foana ka mpandramange atao vehivavy ny prime ministre atao maro ny vehivavy 40% dia vampy am'tindray nitoraka ty dia hitanareo ny vokany dans 2 ans fa tsy hosoloana isan-kerinandro ny gouvernement hoe na isaky ninim-bolana fa leo mba haritra jusqu'au bout 2018 zany vao tokony izy ndray raha tany ty ka isy fanovana gouvernement araky ny tsaho zay mandehandeha eran'ity Madagasikara eran'ny Tananarivo manko zay no batiako fanirianay vehivavy zay hoe 40%. Voalohany raha vao milatsaka anao ho fidiana dia efa tokony efa manana ny programanao raha ohatra miresaka commune antsika na diby raha ohatra hoe amin'ny toerana hoe mieritreritra na ministra na mieritreritra zavatra voalohany aloha dia hoe hanatsara ny fiainam-bahoaka ny antondinao ao ka raha vao izay no ao an-tsainao ka ny fitiavanao ny vahoaka no anaovanao an'izany dia tokony hijery voalohany ny problema mipetraka any amin'ny vahoaka izay dia mitady ny fomba rehetra amahanao an'ireny olana reny tsy ampina eo ampelantanana atao zay hidiran'ny vola ohatra ny commune betsaka ny fomba na reny alika reny ny bisikileta andavam-bola daholo tokony andavam-bola ary raha any amin'ny ivon'ny commune mihetra ny fahaizana manena miteza mitatana reny volam-pidiriny reny hetra madinika abatsena reny tokony tsy maintsy tandremana tsara
akoatran'izay keo a rehefa voalohany aloha mety ho sahirakirana fa azo atao ny tsy mitaky karama be rehefa vaovao satria sitraponao any miditra hoe ka tokony mba iny aloha hoe mandra-pa ara-dalàna ny fidiram-bola de tsika izay ao anatin'ny commune zony mba hena ny fandaniam-bola amin'ny karama zany amin'ny andaminy te zany dia azo atao koa ny rehefa matoky anao ny vahoaka satria vahoaka nangany anao azo ampanaovina asa ohatraohatra hoe mifandiovana ny tanàna tenena ny tsiraray avy hoe dioviny manandrify ny tranonareo de eto ny toerana anaovana ny fako samia mitandrina mba tsy tonga ny anatin'ny lalandranony fakonareo ary indrindrandrindra reny président fokotany ny tokony ataonareo tsara ny fifandraisana aminy satria reny na ny resaka fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana ny any amin'ny fokotany ane mahita hoe zanak'ranona maditra ny zanak'ranona manaotra zao ranona manao tsy ataony tsara hidi ny tranony ny président fokotany tokony hananatra n'le tompotrano hoe mba hidio tsara ny tranonareo ary tandremo ny tanora mba tsy hivezivezy amin'ny alina ka le président fokotany toko ny tokony tena akaiky de akaiky ny be ny tanàna izy no maso sy sofiny azo lazainy koa hoe tanana ondreny be ny tanàna reny raha mipetraka tsara ny fitokisana amin'ireo roa toto reo no deo azy